Talata 2/3 taona 2024. Andro fahatelo ankalazantsika ny herinandro ny fanahy masina, iarahantsika misampana mpanazava azy tily, ary ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe ny fanahy masina no maniraka hitory ny filazantsara. Ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy sy ny fahafenoan'ny fanahy masina. Hisaotra sy hidera ny voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiantsika ny Salamo 7:20. Salamo 7:20 ka ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo no vakiantsika. Aorianan'izay dia ny laharan-kira FFPM 100 ka ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo no redonitsika miaraka. Salamo 7:20 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo. Hisaotra sy hideran'ny Tompo isika manao hoe mihira fiheraom-baovao an'i Jehova, fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny, teo io masony jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famondram-po sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, asandratra ihany aminao ianao izay ilay any amin'ny avo indrindra, izany salamo sy fiderana sy iry fiderana izay niredonina teo izay, ho entinay hanehoana ny fitiavana sy ny alehiben'ny voninahitra ao, izay aposaka ao aminay isan'andro isan'andro. Ianao tokoa n'ilay Andriamanitra marina, ianao ilay Andriamanitra masina, ary nitarika anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba hatolotra ny asan'ny nofo, mba hahazahoanay vokatra tsara ihany koa. Misaotra Tompo satria lehibe ny asanao, ary tsy takatry ny sainay ny fitiavanao. Misaotra noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay, ahafahanay miombo mba avaketo indray ankehitriny, hidera sy ankalaza ary hanome voninahitra ny anaranao masina amin'izao takariva izao. Mino sy mananteny izay efa manatrika anay ianao, ary manamasina anay amin'izay rehetra ataonay eto. Asandratra izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpanjakanay, ary mahafaly anay ny manambatra izany amin'ilay vavaka izay nampianarinao anay manao hoe ray anay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao.
Mipetraka ianareo. Tonga eo amin'ny fotoana ahenoantsika ny fivakin'ny soratra masina sy ny vavaka miaraka amin'izany isika. Mialohan'izany dia ataontsika ny laharakiry FFPM 770 ka ny andininy 13. Isaia toko faraika ambin'ny polo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Isaia toko faraika ambin'ny polo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Rehefa hita izany dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ny amin'ny voahositry Jehovah izay hanavitra ny Israely sy hampody ny voninahiny. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra hitory-teny soa-mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka sitrana ny fo izy ary hitory fanafahana ho an'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamantsika. Ampionana ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo aoziona, eny hanome azy amama ho solon'ny lavenina, sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalailovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy reratreraka, mba hanaovana azy hoe azo ny fahamarinana, namboleny Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Mbola itony vaky teny. Mbola hotohizantsika vaky teny araka ny hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy ny nampianarany hatramin'ny andro nampakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny, sady niseho teo amin'ny famantarana maro tao aorian'ny Jaliny fa velona izy, ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-ny angona teo amin'ny Jesosy dia namepetra azy tsy hiala amin'ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodinao fanjakana ho amin'ny Israely? Fa ho kosa izy taminy, tsy anareo no ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Mbola tohizantsika ny famakiana ny teny izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra, andiny 720 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Apôstôly toko fahaefatra, andiny 720 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nalefa izy roa lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazainy loham-pisorona sy ny lolona taminy. Fa rehefa nandre izany izy ireo dia nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra ka nanao hoe, inona nanao ny lanitra? Ianao nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo anatiny. Ary fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe, nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohano foana ny firenena, ireo mpanjaka ny tany nitsangana
ary ny mpanapaka ny angona hanohitra ny Jehovah sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Pôntio Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'ny Israely hanohitra ny mpanomponao masina dia Jesosy izay nosoranao mba hanao izay notendren'ny tananao aman-tsainao raha teo atao. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra momban'ny haninjiranao ny tananao, hanasitranana sy hanaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa mivavaka izy dia niovitrovitra ny trano izay niangonana dia feno ny fanamasina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Olotoizantsika ny famakiana ny teny, izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 9, atomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 5:30. Asan'ny apôstôly toko 9, manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 5:30. Ary nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza. Ary nidina avy any Jerosalema dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapan'ny Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopiana, sady mpitahirin'ny hareniny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka, dia nody izy ka nipetraka tao anatin'ny kalesiny. Ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany, dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy, dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Ka niteny taminy hoe, moa fantatrao va izay vakinao? Dia hoy izy, ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra? Ary izy nangataka an'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy, ary izao ny teny soratra masina no vakiny. Nentina hovonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy ny loabava tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fanetretena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no hahalaza ny amin'ny ny arabelona taminy, fa ny ainy ny esorina tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe, masina ianao, iza no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tena ny vasa olo-kafa. Ary Filipo ny loabava dia nanomboka teo amin'ny soratra masina izany nitory an Jesosy taminy. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko 5:20, raisiny eo amin'ny 4:20 ka janona amin'ny 1:20. Romanina toko 5:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 1:20. Fa izao koa ry rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo dia feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no androatako ny teny sasany aminareo toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy mba ho mpanompon'i Jesoy Kristy ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasin'ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra, fa tsy isaiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovin'ny Kristy ahy
na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisy dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsara ny Kristy koa dia nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao tsy eo amin'izay efa ny antsona any Kristy anefa fandrao hanova eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia isangantsika hivavaka tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino dia mbola velom-pisaorana anao indray izay amin'ity takariva ity. Misaotra fa notantaninao ny fiainanay tsirairay avy. Navahanao tao anatin'ny maro izahay, tonga somatsara indray eto amin'izao tranonao izao. Isaoranay anao fa afaka namaky ny teny masina izahay teo. Tompo, ianao any taridalana ny mpanomponao izay hitory ny teny aminay, ka mba ho tena mpiaino ankatoy izany teninao izany izahay. Dia manatrefeny fanahy masino, aoka ny tsirairay ho voky ny fanahinao masina ary ho voky ny anim-panahy avy aminao ihany koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fanahy masina no maniraka hitory ny filazantsara. Hatramin'ny voalohany zany dia adino le asan'ny fanahy masina io. Raha vao miteny hoe fanahy masina n'olona dia miresaka fahagagana, hery miafina, herin'Andriamanitra. Kanefa manomboka amin'ny testamenta taloha na dia tsy nitory filazantsara mivantana ary ny jiosy efa misy ny fifandraisan'ny fanahy masina sy ny fitoriana ny filazantsara. Ny perikopa voalohany vakina teo dia amin'ny Isaia 2:1-2 milaza ny amin'ilay mpanompon'i Jehova, milaza ny amin'ilay Mesia ho avy. Ny zavatra roa ny mampiavaka ilay Mesia dia ny fanahy amin'ny Jehova no ao aminy. Rehefa miresaka ifanahy amin'ny Jehova io Isaia dia tsy miresaka mihitsy fahagagana na asa makotrokotroka, fa hoy izy hoe ny fanahy amin'ny Jehova Tompo no ato amiko satria Jehova Tompo efa nanositra hitory ny teny soamafaly, nosorana, no amasinina, natokana hitory filazantsara ilay mpanompon'ny Jehova, ilay vahosotra Jehova. Hitory amin'izay voageja fanafahana, fampiarezana ny malahelo, fampiononana. Ary le teneniny amin'ny 7 hoe anome azy amama na karazana satroboninahitra, anome azy diloilo fifaliana, anome azy fitafiana hosolon'ny fanahy reradriraka. Io dia tandidin'ny sakramety io. Ny sakrametan'ny batisa dia hosotra masina amin'ny olona mandray zany fitoriana ny filazantsara izany. Ary izay mahatonga azy atao batisa dia mahazo fanahy masina. Ireo zany nilazana amin'Isaia hoe rehefa tonga io voahosotr'Andriamanitra io, io mpanompon'i Jehova io, ny zavatra voalohany ao aminao dia misy fanan'Andriamanitra izy, ka hitory ny teny soamafaly izy amin'ny olona rehetra izay mila izany, amin'ny olona rehetra voageja nitoriana n'izany filazantsara izany. Zay zany natao hoe vaovao mafaly ny testamenta taloha. Ary io hita amin'Isaia 7 hoe ampionona ny oloko mitory teny soamafaly. Ao amin'Isaia zany natao hoe
vaovao mahafaly ny testamenta taloha. Izay ny testamenta taloha, fa ny boky milaza matetika indrindra ny fifandraisan'ny fanahy masina sy ny fitoriana filazantsara dia ny boky ny Asina Apôstôly. Asina Apôstôly toko voalohany. Rehefa nanangona ny mpianatra Jesosy miandrasa eto aloha izy. Fa ianareo atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Ahoana moa zany batisa ny fanahy masina zany no mpianatra. Angamba zany ozy ny mpianatra andray fahefana Jesosy dia tsika rehetra zany ho lasa minisitra daholo. Zay ny dikany hoe tompoka amin'izao vao nampodina ny fanjakana amin'ny Israely amin'ny andininy fahaenina. Le fahefana avy amin'izany fanahy masina zany no tao an-tsaina izy ireo. Raha mahazo an'izany tsika tsisy tsy vita eto. Amin'izany vao nampodina ny fanjakana. Efa faharandro sahabo koa netrehetiny sasany. Antsy ianareo no mahalala ny fotoana andraisana zany fahefana zany eto amin'izao tontolo zao zany ho Jesosy. Anjaran'Andriamanitra ray zany fa ny zavatra tokony fantatrareo dia tsotra ihany. Andininy fahavalo vakitsika. Ahoana hozy izy? Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria hatramin'ny farany tany. Zay no mahamaika ho Jesosy. Rehefa avy fanahy masina azo hery nareo dia lasa vavolombelona. Fa tsy hoe koa raha fahefana anao fahagagana na aka fanjakana tsy arosiny takan'izany fa hery hijoroana vavolombelona. Manomboka eto Jerosalema, amin'ny Jodia, Samaria, hatrany amin'ny farany tany. Ary ngeza be zany manomboka amin'izay akaiky dia miditra hatrany amin'ny farany tany io. Zay zany ny fanambarana voalohany fifandraisan'ny fanahy masina sy ny fitorinan'ny filazantsara. Hoe jarasa vavolombelona zany dia lasa mpitory filazantsara manomboka eto Jerosalema. Zao nefa ny olana. Teo Jerosalema ihany ny apôstôly nitory filazantsara. Adino le hoe Jodia sy Samaria hatramin'ny farany tany. Adino zany. Ny rehefa latsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, ary zay koa adino ny fiangonana maro, tsy teny tsy fantatra akory ny nandeha voalohany na fanasitranana, fa toriteny ihany koa, toritenin'ny Petera. Toriteny ihany koa ny nandeha voalohany rehefa tonga ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Rehefa avy eo mitony toriteny zareo tao Jerosalema ihany. Tao Jerosalema ihany zareo ny toriteny. Teo zareo ny voasambotra. Asina Apôstôly toko 4. Voasambatra iry Petera, norahonana. Dia rehefa norahonana zany izy ireo dia angamba tapitra teo ilay fitoriana. Hoy ny mpanenjika. Kanjo zareo araka ny vakiana teo ny ombom-bavaka. Asina Apôstôly toko 4. Manomboka amin'ny 7:20. Ny ombom-bavaka zareo ny vavaka tamin'Andriamanitra. Ianao nanao ny lanitra sy ny tany. Ianao nampiteny ny fanahy masina tamin'ny razanay. Ankehitriny mitambatra Herôda sy ny namany sy ry Pilato hanohitra ny Kristy. Ka mba omeo anay ny hery hitorian'ny filazantsara. 7:20. Koa ankehitriny Tompo, jereny fandrahonana, omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fasahiana rehetra. Mba amin'ny anjeranao ny tananao asitrana anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Natahotra izy ireo dia nangatika hery tamin'Andriamanitra. Rehefa nangatika hery izy ireo, inona nalefan'Andriamanitra? Ny fanahy masina. Amin'ny 9:30. Rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Rehefa tonga zany ny fanahy masina dia niala mitahotra rehetra. Lasa indray zareo nitory ny filazantsara na dia nisakanan'i Herôda sy ry Pilato ary. Ary zay le fitorian'ny filazantsara. Manome hery izy. Satria betsaka ny sakana, betsaka ny fanakiviana, betsaka ny fampitahorana. Fa rehefa mivavaka amin'ny olona dia tonga ny fanahy masina manome hery hitoriana
ny filazantsara. Ny toy anefa ny fanenjena satria araka nylazaiko teo ny apôstôly zany tsy dietrehitra loatra hiala tao Jerusalema tao. Adino teny Jesosy hoe Jodia Samaria hatramin'ny farany tany. Nandefasit'Andriamanitra fanenjena zareo satria tsy mety tonga saina. Zay na tonga ny Filipo nitory-teny tany Samaria. Tonga ihany le Samaria. Lasa nankany Samaria zareo ny Ely tamin'ny nahafatesan'ny Stefany. Lasa nitory-teny zareo. Tsy vitan'izany fa rehefa nandehandeha tany nanomboka nahita gentilisa zareo koa tsy nitory afo tamin'ny jiosy ihany. Hoy Andriamanitra mbola tsy mety zany hatramin'ny farany tany ange ty resaky ty e. Fa ahoana nareo tsy mitory amin'ny gentilisa. Filipo aloha samborony fanamasina voalohany araka ny vakina tamintsika teo. 𝗛𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧𝗏 tabidio fa i Afrika dia toerana fantatry ny beboly hatry ny elo. Misy firenena 3 voalaza matetika ao amin'ny beboly, ny Ethiopiana, ny Libia ary ny Egypta. Ireo dia fantatry ny beboly hatry ny elo. Tamin'ny andron'ny jiosy zany tamin'ny fotoana io sarotra mitory-tena amin'ny gentilisa zany satria jiosy mpanavakavaka be. Ny gentilisa na ny olona tsy jiosy dia mitovy amin'ny alika amin'ny zareo. Zay mahatonga ny Jesosy miteny hoe tsy mety raha maka ny mofonjazaka manipy azy amin'ny amboa kely. Normal amin'izareo mihitsy miteny hoe amboa ny olona tsy mitovy aminy. Ity nefa tsy vitan'izany fa amboa mainty. Satria le tandapa Ethiopiana mainty be. Vao maika koa tsy tory amin'izy zareo. Tanareo fa na dia teo ara ny maha-apôstôly mbola nisy le fahalemena. Petera koa efa niteren'Andriamanitra tory-teny tamin'ny Cornelio ao lolo ao. Fa i Filipo aloha ny samborina teto. Ndananao izy Andriamanitra tamin'ny fanahy masina. Miakara amin'ny kalesio ianao. Zay zavatra fady amin'ny jiosy. Andininy fa 720. Mandana manampy ny kalesio ianao. Le tandapa Ethiopiana mamaky teny. Mamaky beboly amin'ny Isaia. Isaia 7:15. Dia niakatra tsy satra zany Filipo. Fantatrao ve vakinao? Hoy Filipo. Izy le nanao teny malaza hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Ka tsy misy mampianatra izy koa na ezoko anio. Gaga i Filipo hoe hay ve za minany raha ny fanahy masina aty. Dia izay miteneny amin'ny 9:30 hoe ary Filipo ny lohabavaka dia nanomboka teo amin'izany soratra masina zany nitory any Jesosy taminy. Zay le fitoriana zay. Nentiny fanahy masina mihitsy i Filipo. Nandeha tamin'ny lalan'ny Samaria. Nandeha nanatona ny kalesy. Niakatra tao amin'ny kalesy. Nanazava ny soratra masina. Fantatsika fa niafara tamin'ny fanaovana batisa izy avy eo. Da avy eo nentiny fanahy masina indray Filipo nandeha nitory-teny tamin'ny toeran-kafa indray tany Kaserta. Zany le fanahy masina zay. Mampitory ny filazantsara izy. Ny Romanina 10:20. Izay lazany Paoly ny amin'ny gentilisa. Zaho Paoly apôstôly dia apôstôly ny gentilisa. Andininy 20. Mba ho mpanompon'ny Kristy Jesosy ho an'ny gentilisa ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriky ny filazantsara n'Andriamanitra. Zaho izy manao sorona, manao fisoronana, manao fanompom-pivavahana amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara. Ka mitory filazantsara amin'ny gentilisa. Ireo gentilisa ireo avy eo atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona masina. Ireo gentilisa na janareo tsy masinareo Paoly apôstôly nanirahany fanahy masina hitory filazantsara. Rehefa mitory filazantsara aminy dia lasa masina ireo, lasa fanatitra ho an'Andriamanitra ireo. Zay ny toy ny Paoly resy. Ka ataoko reharehako zany ozy izy. Ny olona tsy masina lasa masina rehefa nitoriana ny filazantsara. Tamin'ny herin'ny famantarana, herin'ny fahagagana, herin'ny fanahy masina hatramin'ny Jerusalema manodidina hatramin'ny Ilikiroana nanaovako fitoriana filazantsara zany. Ataoko voninahitra nitory filazantsara ho Paoly apôstôly. Izay no asan'ny fanahy masina
Paoly apôstôly rehefa nandray ny fanamasina nanaovana batisa azy dia manamfantatra tsara hoe izy dia fanaka hitory ny filazantsara. Ny fanahy masina zany mampitory filazantsara. Ary zay mba tonga hoe ny fiangonana rehefa tsy mitory filazantsara dia tsy manana fanahy masina izy. Satria ny asa voalohany ampanavony fanahy masina dia mitory filazantsara. Ary zay mahatonga antsika mitory filazantsara na amin'ny sampany na amin'ny fiangonana maniraka mpitory filazantsara. Ianao rehefa tsy afaka dia anao mamatsy maniraka ny mpitory filazantsara. Satria io ny asa voalohany ampanavony fanahy masina amin'ny olona. Dia hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ka raha mazotoa mandray ny fanahy masina dia ho lasa mpitory filazantsara ianao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika teo ry havana dia mahatsiaro tsy tanteraka isika. Ndeha iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay io, misaotra anao izahay fa tsy navelanao diso anjara tamin'ny teninao indray tamin'ity takarivo ity. Misaotra tompo fa tianay tokoa ianao. Ka tsy namelanay ho very fa mbola nomenao ny sitraponao izay tianao hivelomanay izahay. Ka tonga anay hino sy ankatoanao manoloana izany sitraponao izao sy ny fitiavanao izany. Kanefa manoloana ny teny izay nambara taminay teo tompo dia mahatsiaro tsy tanteraka izahay. Menatra sy mangay ahy izahay manoloana ny teninao. Satria tsy nahay nandray ny fanavaozany fanahy masina izay atao anatinay izahay. Tsy manatanteraka ny asa. Maheno fe maheno fotsiny izahay miteninao Jesosy fa tsy mahay mizara ho an'ny hafa. Kanefa dia izany no asany nanirahanao anay. Rehefa nanome ny fanahinao masina atao anatinay ianao dia hitory ny filazantsaranao. Mamindraha fo aminay ianao tompo. Ankehitriny anefa tompo dia voniny izahay ny anatanteraky ny asa izay nampanaovinao anay. Dia ny hitory ny filazantsaranao ny amin'ny olombelona rehetra. Na eo anatrehan'ny Jerosalemanay izany. Eo amin'ny manodidina anay, ny fiarahamonina izay misy anay. Mbola maro ireo izay tsy mahalalanao akory tompo. Mbola asa lehibe napetraka ao aminay izany. Ankehitriny tompo dia noho ny fiasan'ny fanahy masina atao anatinay dia manery anay. Fa manana anjara asa izahay. Dia ny hitory ny filazantsaranao. Satria izany tokoa ny ahafantaranao fa mpianatra ao izahay. Ankehitriny ary tompo dia voniny izahay anatanteraka ny asanao. Handray ny fanavaozanao, handray fo vaovao indray sy fanahy vaovao izay atolotra ao anay. Ary ahafo ny fo vatonay. Izay ongotanao ka handray fanahinao masina izahay. Izay ampitoerinao anatinay. Hahafahanay manatanteraka ny asa. Izay efa niantsonao sy ny fidiananao anay tsirairay avy reto. Na amin'ny alalan'ny sampana izay efa niantsonao anay izany. Ankehitriny anefa tompo dia misaotra anao izahay fa efa tanterakin' Jesosy Kristy tompo taminay tokoa ny fanomezana ny fanahinao masina izay fiainanao anay. Ka efa vita fihavanana aminao Andriamanitra izahay. Ka tokony hifaly indrindra izahay ary mifaly amin'ny fanantenana mandrakariva.
na dia mandalo sedra ary izahay ny amin'ny fanatanterana ny asa zay efa niantsonao anay, mety misy ireo fanenjehana famaizana ho any amin'iza moa zay Jesosy fa ho ao aminao rery ihany, satria ao aminao rery ihany no misy fiainana mandrakizay. Ndreto izay maneho ny fahavononanay, na dia mandalo fizahan-toetra ary izahay, dia mba ho voarainay izay fiainana betsaka tolotra ao anay avy amin'ny alalana izany fananao masina izany. Dia aoka hiasa ty anatinay hatrany ny fanahy masina, ahatanteraka izay rehetra kasainay ho entina ampandrosoana ny fanjakanao Andriamanitra. Ankehitriny Tompo dia mangataka izahay ho an'ny sampana velona amin'ity fiangonana ity, indrindra ny sampana izay nametrahanao anay dia ny mpanazava stily izany, mba ho tena fanazavana tokoa izy ireo Jesosy, ary haizara ho an'ny hafa ihany koa izy ireo ny amin'ny fiofanana izay raisiny izy ireo, satria matetika izy ireo no miofana tsy miofana ary tsy ho fihinana ho anay samirery izany, fa mba tena haizara ho an'ny hafa izay mba ho tena fahazavana tokoa eo amin'ny manodidina anay, eo amin'ny fiangonana izay nametrahanao anay. Dia mangataka izay Jesosy ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina, mba ho tena sampana hiroborobo tokoa ne izy ireo, ary tsy misy olona anao tsinotsinona izy ireo, fa tena mba ho tonga fianarana ho an'ny mino izy ireo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, na amin'ny finoana, na amin'ny fitondrantena. Fa afaka ihany koa izay Jesosy ho an'ny ray aman-dreny izay mikarakara sy manolotra an'ireo zanaka ireo tezaina amin'izany seha-pitezana izany, mba tena hatsiaro koa ny ray aman-dreny Jesosy fa manana adidy izahay, satria ny sampana misy anay Jesosy dia tena sampana mila fanohanana tokoa, na amin'ny lafin'ny vavaka izany, na amin'ny lafin'ny arabola izany. Dia mino sy matoky izay Jesosy fa miasa mahery ao anatin'ny fanahin'ny ireo ray aman-dreny niteraka sy ireo ray aman-dreny izay nikolokolo, fa tena sampana velona ny sampana mpanazava stily, ka dia mila fanohanana tokoa izy ireo. Ankehitriny Jesosy dia mivavaka izahay ho an'ity fiangonana izay nametrahanao anay ity, mba ho tena fahazavana tokoa, fiangonana hitaiza ny fanahin'olona maro ho resy lahatra ny filazantsaranao, ary tsy vitan'izay hoe ho resy lahatra ihany koa, fa mba ho tonga ho mpitory ny filazantsaranao ihany koa izy ireo, naiza ny alehanay, naiza misy anay, dia sa hijoro vavolombelonao izahay, manoloana ny asa izay efa nametrahanao anay. Asandratra amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay Tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany. Amen. Ndeha isika hitsangana indray ny teny soamafaly amafana ny fahotantsika. Hono Tompo, ampinono ny olo koa Andriamanitra reo, nitory teny soamafaly aminy ka lazao amin'ny favitany abiny, sady voavela amin'ny elony. No zany ariavana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, ny amin'ny aran'i Kristy Tompo samy amin'ny denan'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny elony, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mipetraka amin'ny fifaliana isika. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanaovaozantsika amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika, dia ataontsika ny laharan-kira hira fanampiny fa 920.
isika hanolotra ny rakitra ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira FFPM 180 ka ny 9 tapany faharoa tsika zay iarahantsika amin'ny reto zanatsika ny anjarany ka aloha ny itsanganan'izy reto anao zay anjarany andeha hosokafintsika aloha ny baibolitsika araka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Jaona 4 Jaona 4 ka ny 4:20 ka ny tapany iarahantsika rehetra mamaky io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Andriamanitra dia fanahy. Amin'izao andro iainantsika zao moa ry havana dia ambara ombenimbeny fa mandroso ny fikarohana ara-tsiansa kanefa ny zavatra hita maran'ireo amin'ny olona izay milona ao amin'izany resaka siansa izany no tsy mino an'Andriamanitra. Andeha ho asehontsika amin'ny alalan'ny tantara nge izany tenin'Andriamanitra izany hoe Andriamanitra dia fanahy. Dawari. Uno raha matopo tandrina. Mianao atompoko. Ianao tatoato tamin'ity herinandro ty ohatrany miresaka fanahy masina foana. Hoe ny fanahy masina mpananatra, fanahy masina mpitarika, fanahy masina be dia be. Dia lasa saina dia manontany mieritreritra hoe fa inona re no ianao ve fa nahitan'izany fanahy masina zany fa teo zany foana ny teneninao. Mbola tsy nahita maso ary Andriamatoa mpitsabo. Tena mbola tsy fanahy nahita. masina. Ary efa naheno fofony ve ianao ohatran'izany ny fofon'ny fanahy masina? Efa misy. Tsy atompoko, tsy tompoko. Ary efa naheno feony ve? Tsy tompoko. Ary efa niteny taminao ve zinenao hoe niteny hoe io fanahy masina fa miresaka aminao? Mbola tsy hitany masoko le fanahy masina fa nefa mino sy matoky aho fa misy ny fanahy masina. Lasa saina mantsy aho fa indraindray za mieritreritra le resaky ny zareo ary amin'ny anareo hoe mitory tsy misy pirofo ianao pastera. Fa ahoana moa no ilazana hoe mitory tsy misy pirofo ary ngiampitsabo? Ka ianao miteny an'izany foana nefa ianao milaza tsy mahita, tsy mahare peso. Dia zay mpitsabo moky nanao nianatra an'izany siansa zany. Ny anay zany ny zavatra azo tsapaina amin'ireo le organe de sens anankidimy reo ihany zava-misy aminay zay nanao siansa. Rehefa zavatra misy dia hitany maso na reny sofina na enony sofina dia miteny na azo tsapay tanana.
dia ianao nefa miteny hoe tsy dia lasa saina ary dia zao dia mba tsy azoko e. Marina, ireo organe dimy araky ny voalazanao milaza tokoa fa hoe tsy misy ny fanahy masina. Nefa miteny anao andry matoa mpitsabo fa tena misy ny fanahy masina. Ndeha ary mba hanontany anao ary nga mpitsabo moa ny asanao? Eny paster? Eny ary. Mba efa hitany masonao very nga mpitsabo zany hoe fangiry firiana? Nga mo fangiry firiana hitany maso fa ianao koa paster. Ka araka le fanontaniana napetraka ao tamiko ihany. Efa mba nitsapain'ny tananao ve zany hoe ity le fangiry firiana? Ianao koa paster ohatra mila vaniny tena aiza koa zany fangiry firiana tsapain'ny tanana ka zany. mba efa henony fofonao ihany koa ve fa hoe zany fofon'ilay fangiry firiana? Tanao zany ianao tena mila vaniny tena fa elamboatsiary mihitsy le sa mety paster. hoe efa nandraman'ny lelanao ve fa hoe ohatra zany ny tsiron'ilay fangiry firiana? Hitanao zany aiza koa zany fangiry firiana hohaniny zany e. Hery nga mpitsabo, tena misy tokoa ny fangiry firiana araky ny voalazanao. Ireo taova araky le voalazanao nanambara fa hoe tsy misy ny fangiry firiana, kanefa izay indrindra le atao hoe fanary nga mpitsabo. Tahaka ny fijafajafan'le mpitsabo le olona mararinao any amin'ny hôpitaly, mijafajafa amin'ny fangiry firiana, kanefa tsy hitanao sy tsy voatsapanao tanana akory zany hoe fangiry firiana. Zany ny atao hoe fanahy. Io fanahy io ny manome fitiavana, manome fifaliana, manome fiadanana anay izay mpianatry ny Kristy. Zay no ambarako anao. Eny fa na dia tsy hitany masonao, siry tsy voatsapan'ny tananao ary, fa tena misy ny fanahy nga mpitsabo. Ohatra ny teady ho marina tena ohatra ny resinao a. Zay le izy. Zao ohatra paster. Eny ry havana, ny lesona tsoatsika amin'izany dia izao. Tsy misy mahita mivantana an'izany Andriamanitra izany tsony isika ankehitriny, fa saingy ny fiasany izay miseho eo amin'ny fiainantsika, ny fahatokianao fa hoe tena misy tokoa ny fiasan'ny fanahy masina eo aminao. Zay no atsapana fa tena misy tokoa ilay fanahy. Arak'ilay teny izay novakitsika teo tao amin'ny Jaona 4 ny 2:20 manao hoe inona ary sy teo ndao iarahantsika rehetra mamerina? Andriamanitra dia fanahy. Misaotra tompo. Zao ary dia miakatra ireo zanantsika manao ny anjarany azy.
ry fanahy io midina manatrehanay anio ianao, ry fanahy io meteza mba handrainay ho mpianatra ao, ry fanahy io. Mitaiza tsy miato ka mahafaly ery, mivavaka ao satria.
raha ampitsika dia amin'ny efatra ora miaraka amin'ny sampana fifoazana fanahy masina dia omena izay mangetaheta ary aorian'izay dia mandraytsika miaraka amin'ny katekomena sy ny sampana asa fitoriana filazantsara ny fanahy masina no ivavahantsika dia misaotra ny sampana mpanazava sy tilitsika niaraka tamintsika androany hitsangana isika indray nisodrano. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanahy masina hitantana anareo n'aiza n'aiza alianareo. Mandehana amin'izao tontolo izao ka mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hotahina raha mandeha, hotahina raha mitoetra, hotahina raha miditra, hotahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika. Ny fanahy masina no maniraka antsika hitory ny filazantsara. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tehaka ho an'Andriamanitra isika mandehana amin'ny fifaliana tokonareo.